andizay zanoandrasako verina ny mpamonjiko ohitako izy anatrika misandry ny oasampinya aoe tinyamzay toerany ao astranyzay de sombitsombiny sombiny any no fantatro fahinizay amarany any izavamiafy fana moninahe anilanya ny fanantenako tsolezona Jesus ipine tsamitaka indefaka inadizay amondena avitesosya maranata. Niwapakarina efiza nipampakatra tontolontsy fahitety fajereny maso vavaoery lasa toko ny zavatra taloha nanandramanitra irovany toerako ifankahita miapako naty talofa vontiko miarany toetra miatokose ny fanantenake Jesus ipine tsamitaka indefaka inadizay amondena avitesosya maranata ny fanantenake tsolefona Jesus ipine tsamitaka indefaka inadizay amondena avitesosya maranata ny fanantenake Jesus ipine tsamitaka indefaka inadizay amondena avitesosya maranata avitesosya maranata. Alléluia, alléluia, alléluia. Avy Jesosy maranata. Alléluia, riavana. Tena iantso an'i Jesosy tokoa va isika. Vonona ody any an-danitra tokoa va isika. Riavana itsika ny rahateo. Manambara
ny amin'ny fiavian' Jesosy. Izay foana no ambaranay eto amin'ny ho avy Jesosy fa ho avy izy ary tena ho avy izy. Rehefa malalo amin'ny tompo, manasan'olo izay ary vavaka amiko hiderahantsika an'ilay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo ary tompony izao rehetra izao. Satria isika dia zava-poana, isika dia mandalo fotsiny ihany, fa ho avy ny fotoana tokoa izay iverenan'i Jesosy any amin'ny rano alanitra. Na koa ho avy ny fotoana ialantsika ety, dia isika tsiraray avy rehefa miala ety dia tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra. Tsy maintsy hiaona amin'ny Jesosy isika, izay iray isika hiaona aminy any an-danitra, na izay iray isika ahita azy any amin'ny afibera sendra mandalo Jesosy. Ry havana mampatahotra ny zavatra ho avy, ary tsy sangisangy fa zavatra tsy maintsy ho tonga izany. Manasanao iray vavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo, satria izy rery ihany no tompony zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izy rery ihany no afaka hanavitra antsika, izy rery ihany no afaka hamaly antsika ao anatin'ny faharerahana, anatin'ny fahakiviana, anatin'ny olana, anatin'ny aretina, na inona problemanao, dia Jesosy rery ihany no solution. Izy rery ihany no tompo-teny farany amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka isika tompoko, hiantso ny iray, hidera azy, hanaja azy. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, miantso ny anaranao izay amin'izao andro alina izao, amin'izao alakamisy alina izao Jesosy io, miantso anao izay. Eny Jesosy, alakamisy 8 ny volana aogositra 2024. Jesosy Tompo, miantso anao izay, misaotra anao satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana, mbola nomenao fotoana ahafahanay mivavaka toy izao. Eny Jesosy io, en direct amin'izao andro alina mangina izao Jesosy io, Tompo, any amin'ny toeran-kafa mety efa maraina, ary koa mety koa efa atoandro na hariva. Jesosy io, misaotra anao izay, midera anao, mankalaza anao, manaja anao Jesosy, satria ianao no nanome ny telefona, nanome ny ordinateur, ahafahanay Jesosy io miantso anao, ahafahanay Jesosy mivavaka Jesosy io, na dia tsy mifankahita raha izahay Jesosy, na mifanalavitra raha izay Jesosy io, dia efa nomenao izay fahafahana Jesosy io, ahafahanay miantso anao, ahafahanay manatona anao Jesosy. Ka niza na iza Tompo zanakao izay manatona anao Jesosy, mivavaka eo anatrehanao Jesosy io, dia oky ianao Tompo hamaly azy, hiaino azy Jesosy io, ary hanamboatra ny tsiraray avy, satria anao ilay masina sy mahery, tsy mendrika izay iray malala ho, ka mangataka ny famindramponao, mangataka ny fanatrehanao. Mila anao izay Jesosy io, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay ho avy Jesosy, ho avy any amin'ny rano alanitra ianao. Eny, tokony hatahotra anao izay tsiraray avy nofo rehetra, satria Andriamanitra afo mandevina ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary Andriamanitra mpamaly ny ratsy ianao Jesosy. Eny Tompo, ianao no mihazona izao rehetra izao, ianao no mandidy izao rehetra izao, na ny hita na ny tsy hita. Jesosy io, manantena izahay ny hiaona aminao, manantena izahay no any an-danitra Jesosy io, ka manao ahoana ny ara-pananay, manao ahoana ny momba anay Jesosy eo anatrehanao. Tompo mahalalao, mangataka ny famindramponao, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitantananao izao fotoana izao Jesosy mahalalao. Oky ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry ambany dia ambany. Oka koa ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy izay manatrika eto, na eny koa izany rehefa misy ny fotoana. Jesosy io, mangataka ny fanatrehanao, oky ianao fanahy masino andray ny contrôle ny tenako, oky ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako izay tianao ampaherezina anay. Eny Jesosy io, oky ianao fanahy masina no hiasa, satria ianao ilay fanahiny iray, ianao ilay fanahiny Tompo, ianao rery ihany no afaka miteny amin'ny alalana izanakao tsiraray avy, ka kasiho ny lelako
aoka ianao no hiteny ahetriko ny nofoko ambany dia ambany fa aoka ny tenako ny fanaiko dia hisandratra ahafahanao miasa fanahy masino miasa ianao misandrata ianao amin'ny alalako misandrata fanahy masino ambarao zay tianao ambara aminay tsiraray avy izaho aloha de n'olonao tsiraray avy eran-tany ambarao zay tianao ray io satria milanao izahay tearehanao izahay amboary izay fanahy masinao mitenena aminay satria ho avy ianao Jesosy Tompo aoka ianao ny ampangina koa ny asany maizina rehetra zay mitady hanafaka ny de tsy ambina za fa dorana amin'ny rano Jesosy zany ary miverandavaky ny elo mandrakizay na rano Jesosy efa Nazareta aoka ny ranao Tompo andrakotra anay tsiraray avy am'izao ora sy fotoana izao aoka ianao Tompo andrakotra anay amin'ny ranao Jesosy io no manodidina anay tsiraray avy ranao Jesosy no mandrakotra zao écran zao Jesosy io ka miasa Tompo fa milanao izahay ka mitenena Jesosy io fa miaino izay vahoakanao alleluia amen alleluia voninahitra ho an' Jesosy de raha ho azy aja ho azy ry hava malala amin'ny Tompo tamin'izahako nanomana izao vavaka izao zany teo dia mbola tsy nanokatra baiboly zany dia eniko zany ny fanahy masina ny teny hoe miorena tsara aza miova amen zay no tenen'ny fanahy masina de teny izay fanahy masina de tsapako zany fa zay zany no teny tiany ambara amintsika amin'io hoe miorena tsara aza miova amen ry havana azonao fa ny tiany fanahy masina ambara miorena tsara aza miova miorina amin'iza moa izany zany no hoentintsika fibebahana rehefa avy eo raha tsy miorina tsara isika eny tsy miorina tsara isika tsiraray avy ka ilain'ny Tompo zany isika nio iorina tsara ary tsy miova eny tsy miovaova zany fa mijoro tsara natrehan' Jesosy ry havana ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany amin'ilay hoe miorena tsara aza miova dia any amin'ny boky Korintianina 1:5 amin'ny 7:20 izany fa hovakintsika izany manomboka eo amin'ny 9:50 dia ho faranantsika hatreny amin'ny 9:20 eto zany ten'Andriamanitra de manambara ny amin'ny ohatrany nambara teo ny amin'ny fiaviany Jesosy Tompo alleluia ny amin'ny fiaviany Jesosy Tompo ny amintsika ho any an-danitra rehefa vonina ianao satria tokony efa vonina ianao raha teo any an-danitra fa tsy miandry ny amin'ny fotoana hoe rehefa hoy zavatra olana ny fiainanao na hoe efa manomboka may antitra ianao zay ianao vao hivavaka ry havana tsy fantatra ny andro hijanonantsika ety ambony tany anatin'ny 2 segondra fotsiny tsy ataoko hoe 2 minitra akory ary 2 segondra fotsiny dia hifarana izao rehetra izao ary koa mety ho lasa koa isika ry havana mila mitandrina mafy isika ny amin'ny fandehantsika ety ambony tany ho raisintsika ny bokin'ny Korintianina 1:50 ka hatramin'ny 7:20 dia ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra moa ery amin'ny 5:30 dia manambara hoe ny tenany tafatsangana amin'ny maty. Izany hoe ny tenantsika izany, ny tenantsika tafatsangana amin'ny maty, ahoana moa izany? Ahoana moa no momba ny fitsanganan'ny maty? Tsy ho raisintsika zany manomboka eo amin'ny 9:30 satria lava be ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny 9:50 zany no vakintsika dia oka ianao ny hamaky ny manomboka hatrany amin'ny 9:20 afaka vakinao mihitsy, afaka vakinao dia amin'izay mazava bebe kokoa aminao ny fanahy masina hitarika anao anazava bebe kokoa satria ilaintsika zany mahafantatra tenin'Andriamanitra betsaka, mahazo tsara ny tenin'Andriamanitra, fa ho raisintsika zany anio manomboka ny 9:50 ka hatramin'ny 7:20 ho vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izao no lazaiko ry rahalay, tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo aman-drà, ary tsy mandova
ny tsy fahalovana ny fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety amin'ny indray mimpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary atsangana tsy ho lo intsony ny maty dia ovana isika. Fa ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: ny fahafatesana dia voatelina ka risy. Ry fahafatesana o, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana o, aiza ny fanindronanao? Fa ny ota no fanindronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova. Eo miteny izay rahalahy, fa miteny zany hoe ry anadà ary koa ry rahavavy. Dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ry havana, izay zany le izy. Eto izany dia fantatsika tsara ny miteny eto, fa i Paoly apôstôly no miteny eto. Ry havana, eto zany dia mampafantatra fa isika nie ka tsy mijanona eto ambony ity tany ity. Amen. Ry havana, tsy maintsy hiala ety isika. Tsy haiko fa verimberin'ny fanahy masina foana zay tato ato. Tsy maintsy hiala ety ambony ity tany ity isika, na tiantsika na tsy tiantsika. Ry havana, ho avy ny fotoana ahafatesantsika raha mbola tsy tonga Jesosy. Tsy maintsy ho faty isika raha mbola tsy tonga Jesosy. Aiza ny plasy misy anao? Aiza ny plasy misy ahy? Tokony hanomana isika, satria ity tany ity dia tsy ho mandrakizay eto isika. Tsy ho mandrakizay ety isika. Efa miomana va ianao mikarakara ny tranonao any an-danitra? Efa miomana va ianao manao ny asan'Andriamanitra? Satria ny asan'Andriamanitra tompoko, io no anamboarany tompony tranontsika any an-danitra. Ny fankatoavana azy, ny fanaovana ny asany, izay no baikon'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona tsirairay avy. Teo tamin'izany hijery ny tenin'Andriamanitra eto dia ao am-boky Matio, vakiantsika kely ihany io. Matio 4:4. Matio 4:4 dia manambara no efa vita batisy i Jesosy, dia tao aorianan'izay fantatsika tsara fa le fadiany izy 7 andro 7 alina dia nakafana azy ny devoly tany an-tany efitra. Dia noho ny avy eo amin'ny manomboka ny 12 ao am-boky Matio 4:4, noho ny avy eo Jesosy dia hovakiantsika misy io teny io, satria nomeny fanahy masina teo koa io. Ndao hovakiantsika Matio 4:4 12 ka hatramin'ny 17. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe Jesosy niataka nakany Galilia. No nireny Jesosy fa voasambotra i Jaona dia niataka nakany Galilia izy. Koa rehefa niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaomy, izay any amoron-dranomasina, ao amin'ny zaran-tany Zebelona sy ny Naftalia, ka noho natao mba ahatanteraka izay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebelona sy ny tanin'ny Naftalia, ny lalan'ny ranomasina any andafin'ny Jordana, dia Galilia, tanin'ny jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany
aloky ny fahafatesana no niposahany fahazavana. Tamin'izany andro izany no nanomboka nitoriteny Jesosy ka nilaza hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Amen. Zay le izy. Io verset 7:10 io no tiany fanahy masina ambarantsika koa an'io. Jesosy ara vao nanomboka nitory izy dia tonga dia ampibebaka antsika satria akaiky, efa akaiky hoy izy fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Ry havana, efa nitory Jesosy momba ny fanjakany lanitra vao nanomboka ny tenitenin'Andriamanitra izy, vao nanomboka nitory izy. Ry havana, talohan'io de fantatsika tsara fa i Jaona mpanao batisa, eto ny tenin'Andriamanitra eto dia ny teny eo amin'ny 12 hoe fa azafady hoe noho ny reny Jesosy fa voasambotra i Jaona. Tanareo zany, noho ny eno zany noho ny enony tompo zany fa voasambotra i Jaona dia niataka nakany Galilea izy. Zany hoe vita zany ny asan'ny Jaona satria Jaona atao amin'ny 7 raha vadikanao ny baiboly dia jerevo ny toritenin'ny Jaona eo amin'ny 9 Matthieu 7:9. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa nanaiky ny fahotany. Rasy fa tsy eo le izy ery amin'ny 2 aloha raisitsika amin'ny 1 mihitsy. Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 2. Hoy ny teny tompo fakiko amin'ny anarany hoe ary tamin'izany andro izany dia niseho vahoaka i Jaona mpanao batisa nitory tany an-tany efitra Jodia ka nilaza hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Amen. Zay le izy. I Jaona mpanao batisa tonga dia nampibebaka ny olona koa satria efa akaiky ny fanjakany lanitra. Noho ny avy eo Jesosy noho ny efa voasambotra i Jaona dia nitory ihany koa Jesosy amin'ny fanjakany lanitra. Ry havana, ato amin'ny boky novakiantsika teo ary amin'ny boky ny Korintianina dia mampafantatra tsara i Paoly apôstôly fa ny nofintsika izany dia tsy ho tafiditra lanitra mihitsy nofintsika fa tsy maintsy ho vaina, tsy ho lo intsony. Ry havana, ho avy ane Jesosy, ho avy ane ny fotoana ilantsika ety. Inona no andaninao ny fotoananao? Inona no andaninao ny fotoananao? Ibebaka isika rehefa avy eo. Oka isika tompo tena ifoa, mifoaza tompoko. Na reny hirantsika teo hoe ny fanantenako ho any an-danitra izany, hoe avy Jesosy io, ho avy ny andro iny hira, ho avy ny andro iray. Ry havana, ho any an-danitra marina va isika, ho any an-danitra marina va ianao? Efa nametraka fantaniana tamin'ny tompo va ianao? Anisany ho tafiakatra va? Mila isika zany tena mankatoa an'Andriamanitra, mila isika tena mankatoa azy. Ry havana, tsy izay tiantsika kory no atao fa raha izay tiantsika no ataontsika dia Andriamanitra tsy hainao antsika. Mazava ny tompoko lalan'i Jesosy. Jesosy no miteny isika manaraka baiko. Izay rehefa ao amin'ny tompo. Tsy isika mihitsy akory no miteny fa isika mamela ny zavatra rehetra eo anatrehan'i Jesosy dia mankatoa. Araka rehefa teneniko amin'ny témoignage teto, no rehefa tonga teo anatrehany fitsarana tanatin'ny nofo iaho, dia fantatro mihitsy, fantatry ny fanahiko mihitsy. Jesosy moa zany hitako teo akaiko zany ny tompo tamin'izay fotoana izay. Hitako teo akaiko izy amin'ny koteko ankavanana. Satria tsapako hoe eo akaiko izy dia manao akanjo fotsy lava be ary avo be. Dia ery aloha ery hoy aho anatin'ny témoignage dia hitako amin'ny toerana fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra mipetraka ambony sisa alavitra be zany amin'ny toerana alavitra be. Dia avo be zany zany tena hoe kely, tena kely anatrehany ilay efitra, ilay toerana ngeza be any an-danitra izy io. Dia misy raha matoy eo alohako. Ry havana, tsisy zavatra ho ambarantsika anatrehan'Andriamanitra, tsisy teny afaka
alamintsika anatrehan'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra dia toy ny tselatra, toy ny tselatra. Jerevo zavatra niseho tamin'ireo zanak'Israely teo aloha. Jerevo na ny fitazomana fotsiny ara ny sambo fiara de efa nahafaty, efa nahafaty zazalahy. Ry havana vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra. Zanaka Arona roalahy maty, maty teo anatrehan'ny rainy. Tsy nahazo nitomany akory Arona, tsy nahazo nandevina akory Arona. Ry havana, Andriamanitra ny be fitiavana fa tsy azontsika vazivaziana. Ka mila isika mitandrina mafy fa zay teny rehetra avoaka ny vavan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Ao amin'ny bokin'ny Matio ihany no manambara an'izany. Tamin'ny tenin'ny anjely tamin'ny Maria, tenin'ny anjely tamin'ny Maria. Ry havana, Andriamanitra dia tsy maintsy ankatoavintsika na inona izay ataontsika. Tsy maintsy mangina isika dia mankatoa. Izay rehefa miaraka amin'i Jesosy. Izay le hoe izy no mitondra antsika fa tsy isika akory no mitondra azy. Fa raha vao isika no mitondra ny momba antsika, raha isika no manao izay tiantsika, dia ho fantatsika tsara ny hafarany. Fantatsika tsara ny hafarany fa rindrina no anatoana antsika. Izany hoe mitapo amin'ny rindrina isika. Tsisy varavarana misokatra eo. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Le tenin'Andriamanitra nambarako teo momba ny amin'ny Maria dia tsy atao amin'ny Matio le izy fandraso, atao amin'ny Luka angamba izay. Atao jerena matsy ny verset. Jerentsika ny verset. Atao jerentsika amin'ny bokin'ny Luka, Matio, Marka, Luka. Ilay tenin'ny anjely tamin'ny Maria. Tenin'ny anjely tamin'ny Maria dia hoe ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra izany dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Tsy maintsy ho tanteraka ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Ry havana, marina izany. Tsy maintsy isika mankatoa an'Andriamanitra. Ary izy rehefa miteny dia tsy maintsy ho tanterahana izay tian'Andriamanitra rehetra, dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Atao amin'ny bokin'ny tasy jerentsika. Atao bokin'ny Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra lazain'Andriamanitra. Amen. Vakiko kely eo ambony eo amin'ny andiny fahaefatra amby telopolo, amin'izay fantatrao tsara hoe iza no ny teny an'io teny io. Andiny fahaefatra amby telopolo. Dia hoy Maria tamin'ilay anjely. Ilay anjely zany no ny teny eto. Anao ahoana re no atanteraka izany? Fa tsy nahalala lay aho. Tamin'izy teny zany ilay anjely amin'ny Maria zany hoe ho bevokan'i Jesosy. Ilay anjely namaly azy hoe ho tonga aminao ny fanahy masina ary hisy heriny avo indrindra analoko anao. Koa ny masina izay aterakao koa. Koa ny masina izay aterakao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elisabeta avanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza. Efa mandray ny fahenim-bolana izy izao, natao hoe momba izao. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra lazain'Andriamanitra. Dia hoy Maria, ity ny mpanompo vavy ny tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Amen. Zay le izy, jerevo ny teny ilay anjely dia nankatoa fotsiny Maria, dia lasa ilay anjely. Ry havana, ny zanako vavy efa imbetsaka ihany izay indronga mbana intelo, efa novangina anjely. Ry havana, rehefa tonga ny anjely mamangy azy anatin'ny nofy izany, dia rehefa miteny dia misy indraindray ohatrany kotrika mihitsy rehefa miteny, ary mankatoa fotsiny. Ry havana, zay satria Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny anjely. Rehefa miteny Andriamanitra dia mila ankatoavintsika. Ry havana, mila isika mitandrina mafy tompoko. Mila isika mitandrina mafy. Tsika neka kely sy bitika isika, toy ny vitsika isika.
eo anatren'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo hoe teo anatreh fitsaran'Andriamanitra dia tsy manan-kambara isika. Eo anatreh fitsaran'Andriamanitra dia tsy manan-kambara isika. Tsy manan-kambara isika. Ry havana, matoa Andriamanitra manao ny zavatra rehetra dia fantany izay fa mahasoa antsika ary mety amintsika. Ry havana, iverina isika amin'ny Matio 7 teo. Hoy ny teny Tompo 7:10. Tamin'izany andro izany no nanomboka ny toriteny Jesosy ka nilaza hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Hibebaka isika amin'izay fahotantsika rehetra. Tsy haiko ny momba anao, tsy fantatro ny olana anao, tsy fantatro ny zavatra mampiasa lohanao, ny Tompo irery ihany no mahalala. Za tsy mahafantatra, fa oky ianao hitondra ny momba anao anatrehan'i Jesosy. Oky ianao ankato azy, oky ianao anaiky izay sitraky Jesosy amin'ny fiainanao. Oka mihitsy izay sitrany irery ihany no arahanao. Fa raha ohatra ka isika manao izay tiantsika dia fantatsika ny zavatra anjohantsika tompoko. Satria miala Jesosy. Maro ireo olona efa nialan'ny Tompo fa tsy anantonany intsony. Satria raha vao ohatra ka manda azy dia miala Jesosy. Miala izy. Tsy afaka ny Tompo, tsy afaka ny Tompo anatona olona anankiray rehefa tsy mankatoa azy. Izay zany tompoko, izay. Rehefa miteny Jesosy ka tsy ankatoavy ny olona dia miala Jesosy. Ry havana, mampalahelo fa misy mihitsy ny toy izany. Misy mihitsy mpanompon'Andriamanitra efa nampitandreman'ny Tompo. Tao amin'ny ho avy Jesosy, tao aminay. Nampitandreman'ny Jesosy nefa tsy nankatoa. Tsy nankatoa dia nampafantatra ny Tompo. Nampafantatra ny Tompo, nampafantatra anay. Ry havana, mila isika mitandrina mafy dia mafy dia mafy. Fa rehefa tsy mankatoa ny Tompo isika dia miala Jesosy. Miala Jesosy. Mifoaza tompoko. Aza tao vazivazy amin'Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra, isika dia olombelona. Tsisy itovizany izany. Tsisy itovizany. Fony mbola tsy ary izao rehetra izao dia efa teo Andriamanitra. Fony mbola tsy ary izao rehetra izao dia efa teo Andriamanitra. Jerevy ny fahalebiazany tamin'ny alalan'ny Noa, tamin'ny alalan'ny Mosesy, tamin'ny alalan'ireo zanak'Israely tany Ezipta. Jerevy ny fahalebiazany tamin'ny alalan'ny Davida, tamin'ny alalan'ireo mpanjaka maro, tamin'ny alalan'ny Solomona. Ry havana, jerevy ny fahalebiazany tamin'ny alalan'ny ireo apôstôly. Maro izy ireo. Eo koa ireo mpanompo vaviny, ireo mpaminany, tao Debora, ireo koa, ao koa fantatsika tsara vao niraisintsika teo Maria. Ry havana, maro zavatra niseho hatramin'izay. Fa izy no lehibe indrindra. Izy no Andriamanitra mahatahotra ka tokony hangovotra isika anatrehany. Tokony hangovotra isika, tokony hatahotra isika, tokony hankatoa azy. Ry havana, mampitandrina ny Tompo anio. Ankatova ianao sa tsy? Ankatova ianao sa tsy? Ry havana, Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana. Ho avy ny fotoana ialantsika ety. Ho avy ny fotoana ionantsika eo anatrehany. Ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Korintiana 1:10 dia manambara marina fa ny nofontsika zany, tenantsika, dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofontsika io. Nefa io mampiasa lohantsika io nofontsika io. Ny nofontsika, ny ankonantsika, ny havantsika, ny tenantsika, ny mombantsika, io no mampiasa lohantsika io. Ka tokony hitandrina isika. Ry havana, tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofontsika. Manambara tsara ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 1:10 hoe amin'ny Jesosy Tompo vakiko ny teny, fa izao no lazaiko ry rahalahy, ry rahavavy, ry ranadahy. Tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo amandra, ary tsy mandova ny tsy fahalovana ny fahalovana. Ry havana, ny vatantsika oloha
dia tsy afaka andova mihitsy ny any an-danitra satria ny any an-danitra dia tsy oloha fa ny tia tany oloha, tsy afaka andova ny lanitra mihitsy ny nofontsika ka tokony isika tsy hiasa loha mihitsy amin'ny nofontsika ny amin'ny momba ny tenantsika. 1:15 indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra fa vetivety amin'ny indray mipimasoa rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary atsangana tsy oloha intsony ny maty dia ovana isika. Amen. Zay le izy. Aneno ny trompetra farany tompoko, aneno ny trompetra farany. Eto amin'ny ho avy Jesosy dia hoe trompetra fanairana farany. Ry havana, eto amin'ny ho avy Jesosy, tanao tsara ny eto fa lohana trompetra no amin'ny amprofilina ny ho avy Jesosy. Ary soratra hoe trompetra fanairana farany. Ry havana, ho avy ny fotoana anenoan'ny trompetra dia ny maty eo amin'ny tompo, ny ao amin'ny tompo ihany, izay maty eo amin'ny tompo ihany no hovaina aloha. Izay vao isika ao amin'ny tompo ihany, ry havana, tsy ty olona rehetra ny hovaina daholo. Ny olona izay tsy manana Jesosy dia tsy miova. Tsy miova fa ho potika ny fariafo. Izay tsy mankatoa an'Andriamanitra ho very mandrakizay. Fa izay mankatoa azy ihany, izay manao ny sitrapony ihany, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny tompo, izy mihitsy no mibaiko. Raha misaraka amiko ianareo, dia tsy mahay manao na inona, dia tsy mahay manao na inona. Raha misaraka amiko ianareo. Ry havana, ny tompo dia mila antsika amin'ny asany, amin'ny zavatra tsy mety ho loha, amin'ny zavatra tsy mety ho loha dia ny fanahy izany nofonjena, izay netsy ny tompo antsika. 2:17 fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Amen. Zay ry havana, ny vatantsika ity mety loha ity zany dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana. Hovaina zany ny vatantsika izany tsy ho loha intsony, tsy ho loha intsony. Ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Zay le izy, ny fanahintsika mantsy hoe maty ara-panahy. Le fanahintsika zany rehefa velona amin'ny tompo ny fanahintsika dia tsy ho faty intsony fa hitafy ny tsy fahafatesana mandrakizay ny fanahintsika. Ry havana, le vatantsika no mety loha, io le hitafy ny tsy fahalovana, tsy ho loha intsony. Satria rehefa maty ny olona anankiray dia loha ny vatana rehefa avy eo. Fa le fanahy maty rehefa ohatra le olona ka tsy manana Jesosy. Ry havana, mila zany isika tena mandinika tsara hoe ho tafiditra any an-danitra ve isika. 2:18 fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana dia voatelina karesy. Amen. Any bokin'ny Isaia izany, afaka vakianao. Isaia 5:20, mbola manambara an'izay ihany koa. 2:18 ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Any amin'ny Hosea 4:20, afaka vakianao. Ry havana, resy ny fahafatesana rehefa tena mijoro tsara isika ao amin'ny tompo. Mila mijoro tsara isika. Zay mahatonga ny fanahy masina mele teny teo hoe miorena tsara aza miova. Zavatra teny efa ela be ony tsy tadidiko intsony, fa za mipetraka teo alohan'ny hanokatra baiboly dia io no nomeny fanahy masinay. Eniko izy ny teny hoe miorena tsara aza miova. Ry havana, tadintsika ny tompony iorina tsara mba tsy hiova. 2:19 fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Amen. Zay le izy, ny otantsika izany no hahafatentsika. Mila mitandrina isika.
ahafatentsika ny otantsika raha ohatra isika ka tsy mety miala amin'ny ota. Maro ny karazana ota. Ry havana, aza mianahana, miova, mijoro tsara, mankatoava ny tompo. Ry havana, ilain'ny tompo isika hankatoa tsara azy, ary ny lalàna no herin'ny ota. Ry havana, ny lalàna, raha ohatra n'olona tsy manaraka tsara ny lalàna, dia ho latsaka anatin'ny ota. Mila isika mankatoa tsara, satria ny tompo dia tonga izy tsy handrava ny lalàna ho izy fa anatanteraka. Anatanteraka an'izany. Ry havana, mila isika mijoro tsara hatramin'ny farany. 15 fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry havana, isaorana Andriamanitra, isaorantsika Andriamanitra, satria izy no manome antsika fandresena avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany ahafahantsika maharesy. Izy irery ihany no ahafahantsika mandresy ny ady hatrehantsika. Izy irery ihany. Ry havana, mila isika misaotra an'Andriamanitra. Mila isika manaraka ny tompo. Izy irery ihany no tompontsika. Izy irery ihany no mamoaka antsika ho mpandresy. 15 farany. Dia oka ianao hiomana hibebaka. Koa amin'izany, ry rahavavy, ranadahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Mila isika miorina tsara. Zay ny teny fanahy masina teo. Misy olona tia ny tompo iorina tsara ato. Za koa anatin'izany. Ry havana, oka isika iorina tsara ao amin'i Jesosy. Inona moa ny dikany hoe miorina tsara ao amin'i Jesosy? Ry havana, ny zavatra aorina tsara amin'ny toerana anankiray dia fantatsika tsara fa raha ohatra isika ka manao trano, ka hatsangana ilay trano, dia aorina ny fototra. Rehefa aorina ny fototra ny trano, dia aorina tsara ilay fototra tazomina an'ilay trano. Tsy maintsy manao lavaka lehibe ary asiana tsara ny fondasiony mba hampiorina tsara ilay trano, mba tsy hihetsika ilay trano, mba tsy kisaka ilay trano. Ry havana, impiry isika no mikisaka. Impiry isika no mikisaka. Nefa antsika miteny hoe miorina amin'i Jesosy. Nefa antsika miteny hoe miorina amin'i Jesosy. Ry havana, oka tsika hitandrina. Oka tsika hiorina tsara eo amin'i Jesosy. Izy ilay vatolampy. Izy irery ihany no tokony iorinantsika. Ry havana, rehefa miorina eo amin'i Jesosy isika, dia izay sitraky Jesosy no ataontsika, fa tsy ny sitrakintsika. Ry hava malala amin'ny tompo, aza miova. Aza miova hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ny fanahy masina teo. Aza miova. Oka izay ny fiovaovan-kevitranao, na iza ianao. Izay no mahatonga ny fiainanao tsy mandroso. Ry havana, sarotra ny lalany, sarotra ny lalana, fa tsy maintsy hatrena, tsy maintsy mandalo fizahan-toetra isika. Andriamanitra tsy maka fanahy, fa mizaha toetra ny ara-panahintsika izy, hoe hatraiza no fijoroantsika tsiraray avy anaraka azy. Ry havana, tia an' Jesosy va ianao? Raha tia azy ianao, dia mila mankatoa azy. Tahaka antsika nakatoa ireo ray aman-drentsika teo aloha, raha vao miteny izy ireo, dia mankatoa isika. Ka hoana isika no tsy ankatoa an' Jesosy? Ry havana, zinona moa isika? Zinona moa isika zanak'olombelona? Ry havana, zava-poanana isika. Oka ianao andohalika tsy moramora.
eto eo amin'i Jesosy ny fiainanao, afaka manomboka mibebaka sady ianao. Ry havana, mahefabe mandrakariva hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny asany tompo, amin'ny asany tompo. Mahefabe mandrakariva hoy izy. Tokony ny asany tompo no ataontsika tsiraray avy raha mitentsika ho zanak'Andriamanitra. Tena manao ny asany tompo marina ve ianao? Mandrakariva hoy ny tenin'Andriamanitra eto, mandrakariva. Ry havana, mahefabe mandrakariva amin'ny asany tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ry havana, fantatsika tsara fa rehefa ao amin'ny tompo isika dia tsy ho foana ny havizanantsika, izay rehetra ataontsika, tsy ho foana izany ny tsy fikelezantsika aina. Eny, andraso viriko kely fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ry havana, ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo tsy ho foana izany, tsy ho foana izany, satria Jesosy mahita. Ry havana, jerevy lala sarotra nandalovan'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha, fa ahoana isika no tsy handalo fizahan-toetra? Ahoana isika no tsy hizaka ny mafy? Ry havana, izay ny ety ambonin'ny tany, tery anie ny lalana makany fiainana, tery dia tery, fa malalaka ny makany fahavelozana. Oka isika tsy menmenina, oka isika tsy ho kivy, oka isika tsy monomonina. Ry havana, lanitra no omeny tompo antsika, lanitra tsapanova izany, lanitra fiadanana mandrakizay any an-danitra, izay no omeny tompo antsika. Trano namboarin'Andriamanitra, eny, lalana volamena, trano misy vatosoa. Ry havana, izany va dia verintsika fa zavatra kely foana hoe mora azontsika ety ambony ity tany ity, tsy atopoka, tsy maintsy sarotra ny lalana, ka tokony hitandrina isika, tokony hijoro isika, tokony hakatoy isika. Ry havana, mitandrema, aoka isika hiala amin'ny toetra ny Satana dia ny tsy fankatoavana. Nanohatra an'Andriamanitra izy, tadidio tsara ny lalan'ny Satana anaty Baiboly. Nanohatra an'Andriamanitra izy, tsy nankatoa. Ry havana, hialao ny toetra tsy fankatoavana, miala amin'izany, miantso anao Jesosy anio. Eny, avertissement, avertissement. Oui, Seigneur, tianao Jesosy, miantso anao ny tompo na iza ianao, na iza ianao, ny amin'ny fiainanao tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia miantso anao Jesosy anio. Aoka ianao hanomana ny mandrakizainao, satria ho avy Jesosy hibebaka isika tompo eo am-pandolehana ho an'izay afaka mandoalika rehetra. Eto eo amin'i Jesosy ny mombanao, eto eo amin'i Jesosy ny mombanao. Na inona problème anao, dia eto amin'ny tompo ny tenanao. Jesosy mihitsy no niantso hoe mibebay anareo, efa akaiky ny fanjakany lanitra. Eny, ny Paoly apôstôly ny teny fa tsy ho tafiditra ny lanitra ny nofintsika mety ho lo. Ry havana, misy ny afo be,
kaoka isika hiomana, hitandrina amin'ny famindrantsika. Fa ny fahavalo dia mitady izay hevitra hamandrenantsika. Hibebaka isika tompoko. Jesosy, ndreto izay Jesosy, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelanao Jesosy, satria tsy mendrika izay Jesosy. Miroro saina izay Jesosy. Ianao miteny aminay eto hoe miorena tsara, aza miova ho ianao. Jesosy, maro tokoa ireo zanak'Israely maty Jesosy, tsy tafiditra ny tany Kanana Jesosy, na dia efa namakivaky ara Jesosy ny tany dezera. Jesosy, Tompo mahalala, Jesosy, eny Tompo mahalala, na i Mosesy ara Jesosy dia tsy tafiditra Jesosy. Tompo mahalala, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao Jesosy ilay tsara indrindra, ianao dia Andriamanitra masina sy mahery ianao. Eto ianao fanahy masina, eto ianao mananatra anay, mbola mamindra fo aminay ianao, mbola miteny aminay teny farany ianao, trompetra farany, satria tianao izahay. Ianao no manao lalana zanak'olombelona tsiraray avy. Eny araka ny teninao, misy lalana iverin'olona fa mahitsy nefa mitondra ny fahaverezana. Eny ao amin'ny boky ny ohabolana izany, misy lalana iverin'olona fa mahitsy nefa mitondra ny fahaverezana. Mila mitandrina ianareo Jesosy, mamelanay ny amin'ny tsy fankatoavanay, mamela ny olonao tsiraray avy Jesosy, satria mbola mamindra fo aminay ianao. Rehefa mibebaka aminao izahay, mifona Jesosy, mamela Jesosy ireo olonao, mamela Jesosy ireo olonao izay mibebaka aminao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Na raha-pitsokoa raha mareny teninao, mareny teninao Jesosy. Eny Jesosy, no efa niteny Tompo fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Adidinao izay Jesosy ka mamindra fo aminay. Diovy Jesosy ny fisainanay tsiraray avy. Diovy ny fonay Jesosy ny amin'ny tsy fankatoavanay. Jesosy ho any an-danitra izahay. Ody any aminao izay Jesosy, mamindra fo aminay, mamela ny elokay Jesosy. Tompo mahalala, Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy. Miantso anay ianao, miantso anay ianao Jesosy, mba hanara-dianao Jesosy, hanaraka anao Jesosy. Ianao no mitarika izay avy ao aoriana Jesosy, ianao no mitarika izay avy ao aoriana Jesosy, ianao no mitondra Jesosy eo izay manaraka fotsiny Jesosy. Tompo mahalala, ity aho Jesosy, anao izay sitraka, ankatoanao, ankatoanao Jesosy, mba tsy ho rembo ny sabatra ao Jesosy, mba tsy ho rembo ny sabatra ao Jesosy. Tompo mahalala, amboary izay tsiraray avy,
amboary izay tsirairay avy Jesosy satria mananatra anay ny teninao Jesosy. Hoe mahefabe amin'ny asanao Jesosy, asanao Jesosy no ambaranao. Nefa ny Tompo, nenay foana mampiazakazaka anay Jesosy. Menatra anao zay Jesosy, miazakazaka amin'ity tany ity, miazakazaka amin'ity tany ity. Ny tena foana no mampamaika ny zanak'olombelona, ny tenanao foana no mampamaika anao. Oviany anao voandray tsara ny asako, ny fanompona izay ny antsoko anao. Eny, ny tenanao foana no heverinao, fa nomeko fotoana hibebahanao ianao, fa tsy miaino ianao, ka ho avy amin'ny sabatra ao raha tsy mankatoy ianao, raha tsy mankatoy ianao. Ny asako no nantsoko ataonao, ny asako no mila ataonareo zanak'olombelona. Eny, mananatra ny Tompo, misolana ary ny Tompo ato, ny asako ny Tompo no ataonao, fa petrakao amin'izay ny asanao aloha. Misy fotoany avy koa zavatra rehetra, efa nomeko fotoana ianao anaovanao ny asanao foana, fa ankehitriny ny ay no takiako aminao, ny ay mitady ataonao halasa fay izany, mitady ataonao enjikenjika izany. Tsy mankasitraka an'izany aho, tsy mankasitraka an'izany aho. Oh Seigneur, tsy olona aho akory ka vazivaziana, tsy zanak'olombelona aho akory ka tsy hajaina. Aiza ny anjako? Raray aho, aiza ny anjako? Raha Tompo aho, aiza ny taotray? Aiza ny taotray? Mila mankatoy anareo mba tsy ho lanin'ny sabatro, mba tsy ho lanin'ny sabatro. Eny, oringana zay tsy mankatoa an'Andriamanitra, oringana zay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Eny, hoy zavatra manjo zay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Eny, tsy olona akory ka vazivaziana, na zanak'olombelona ka tsy hajaina. Hitako avokoa ny zavatra rehetra, izao no nandahatra ny filaharany zavatra rehetra, ka mila mankatoy ianareo zanak'olombelona. Eny, zanak'olombelona rehetra, mifoaza ianareo, miorena tsara za miova ny amin'ny didiko sy ny lalako izay efa nosoratako, izay efa nomaniko, izay efa nomaniko. Jesosy, mifona aminao Jesosy, mifona Jesosy. Sasao amin'ny rano izay Jesosy, avaozy izay, mamindra fo Jesosy, ho any amin'iza moa izay Jesosy, raha tsy ho any aminao. Diovy amin'ny rano aho izay Jesosy, diovy amin'ny rano izay Jesosy. Tompo, ny fisainanay, ny fonay, ny mombanay manontolo Jesosy, diovy amin'ny rano aho Jesosy,
Tompo ho any amin'ny iza moa izay. Heverinao fa misy fotoana va ianao ny amin'ny programa ataonao amin'ny maha-olombelona anao. Heverinao fa misy fotoana va ianao amin'ny programa ataonao amin'ny maha-olona anao. Tsia, tsy sitrako izany, tsy sitrako izany. Mpanompo tsy mahasoa, mpanompo tsy mahasoa. Mibebay ianareo mba tsy ho lanin'ny sabatra, mba tsy ho ringana tahaka an'ireo zanak'Israely tsy tafiditra ny tany Kanana. Eny, mibebay ianareo dia mbola misy ny fotoana. Ny teny rehetra izay naloaka vavan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Tsy azo ovaina, tsy azo ovaina. Hifandahatra amiko va ianareo? Tsy olona ao akory, tsy olona ao akory ka vazivaziana, zanak'olombelona ka tsy hajainareo. Eny, eny, ry zanak'olombelona, ry zanak'olombelona. Efa potry ny azo sahady ny famaky, ny azo rehetra izay tsy mambovoa tsara dia ho kapaina ka ariko anaty afo tsy mety maty, afo tsy mety maty. Ny tsy mpakatò rehetra, ny mpizaozao rehetra, eny, eny, repentance, repentance. Eny, miankohoka eo anatrehan'ny tongotry Jesosy avokoa ny olona rehetra, na ny anjely lanitra azy eo anatrehan'ny ray, mihira midera mankalaza azy. Ireo olona 420 olona, eny, miankohoka manolotra ny satro-boninahitra. Eny, ianareo fa mieritreritra fa olombelona ohatranareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafinao no hojinjainao. Raha mamafy ratsy ianao dia hijinja izay nahafafinao ihany, fa raha mamafy tsara ianao dia hijinja ny vokatry ny fahatsarana. Eny, ho afainganao amaly, amaly ny zanak'olombelona, amaly ny tany, amaly ny tany. Mibebay ianareo dia mbola misy ny trompetra fanairana farany. Mibebay ianareo. Eny, enoy ny mpanompoko, enoy ny mpanompoko. Eny, maro ny tsy mihena intsony ny mpaminany, tonga tahaka tamin'ny andron'i Mosesy. Eny, maro ny tsy mankatò intsony. Inona no ilainareo ankoatra ny zavatra efa hitanareo sy henonareo? Afo be no miandry, afo be no miandry,
anareo raha tsy mibebaka ianareo, fa ho tanteraka avokoa ny teny rehetra izay navoaka ny vavan'Andriamanitra. Ho tanteraka avokoa, ho landringana ianareo, landringana anareo, ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Eny, izaho no miteny izany, ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy makatò. Inona ny vokatry na fafinareo ianareo raha tsy makatoa, raha tsy makatò. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy miakoloka eo anatrehany avokoa, makatò ny tsiraray avy, zanak'olombelona tsiraray avy. Eny, izay mahatratra ny farany hanovonjena, izay mahatratra ny farany hanovonjena. Jesosy mamindra fo aminay, diovy amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao Jesosy ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Eny Jesosy, diovy ny fonay Tompo, diovy ny mombanay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny anatiko rehetra Jesosy. Ka koa ianao amindra fo amin'ny ankonako tsiraray avy, diovy amin'ny ranao Jesosy, isam-batan'olona Jesosy. Eto amin'ny tompony ankonanao raha misy ankonana ianao, fa raha tsisy ankonana ianao dia eto ambavaka izay olona akaiky ianao. Tompo, diovy amin'ny ranao izy ireo Jesosy, mamindra fo amin'izy ireo Tompo rehefa mibebaka aminao izy ireo. Amboary izay Jesosy mahalala ho, fa mila anao fantatra izay. Fanahy masina misaotra anao ny amin'ny famangina, famangina ao anay, saotra anao ny amin'ny famangina ao anay. Andriamanitra matahotra ianao. Torona raban daradarsa darabasta desira. Kirei passato toscia darabasha dadeka dabasha darabash. Terena basha daradapusha bosha daradarsa darabash darabash. Kirana bosha darabosha daradimba radabasha darabusha darekepas darabusha darabis. Jesus. Wow, tokoa ianao itsara ny tany. Wow, ianao itsara ny tany. Fanay masino feno ianao izay. Feno ianao izay. Feno ianao izay fanay iray. Feno ianao izay. Oh, Jésus. Mboary izay Jesosy. Tompo mahalala ho any amin'iza moa izay. Eny Jesosy, ankatoanao avaozy ny voadinao. Raha vonina ankatoany Tompo ianao, fa raha tsy vonina ianao ankatoa azy dia aza miteny, sao dia hanampy ny fahatezeran'Andriamanitra aminao. Tompo ankatoanao ao Jesosy, anompo anao ao Jesosy, hijoro ao Jesosy, na mafy Tompony adetrehako ity Jesosy.
anao izay sitraka ao a Jesosy. Anara-dianao aho Jesosy. Anaraka anao avy ao aoriana aho Jesosy. Tanao fa tsy matontana anao. Ampahirizo aho fa tsy mahay mampahiry tena Jesosy. Misaotra Jesosy. Tompo malala aho. Tondram-bavaka aho Jesosy ny amin'ny asanao. Ny olonao tsiraray avy ato amin'ny ho avy Jesosy eran-tany Jesosy. Ny eran-tany Jesosy. Ny olona tsiraray avy Jesosy ato amin'ny ho avy Jesosy. Ampahirizo Jesosy izy ireny. Amboary Jesosy izay mitady anao. Sitrano Jesosy izay marary. Ampahirizo tompo izay reraka Jesosy. Mamindra fo Jesosy ny amin'izay mibebaka aminao. Tompo malala aho. Ampahirizo zanakao eran-tany Jesosy. Fa milanao fatratra izay. Milanao fatratra izay. Tompo malala aho. Petraka aminao zao andro alina izao. Oka ianao tompony ho hitantana anay. Hiaro anay. Oka ny anjelinao hitoby mandida anay tsiraray avy. Eo ambanin'ny tana maherinao izay Jesosy. Tianay ianao tompo. Maminay ianao. Derainy ianao Jesosy. Ankalazainy ianao Jesosy. Asandratra ianao. Tompo malala aho. Misaotra Jesosy. Ny amin'ny fotoana rehetra tetonio Jesosy malala. Misaotra tompo nanafaka anay. Misaotra Jesosy namela anay. Tompo misaotra ny amin'ny fananarana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fananarana. Misaotra fanahy masina. Satria mbola mananatra ianao. Mbola mananatra anay ianao. Ka misaotra anao Jesosy. Tiako izay tia ahy io ianao. Ary izay fatra mpitady ahy dia ahita ahy. Misaotra tompo. Misaotra fanahy masina. Dera ho anao rery any Jesosy. Dera ho anao ray any. Dera ho anao rery any. Ray malala. Hatramin'ny taloha indrindra. Tsy ankehitriny ary mandrakizay tory. Misaotra ray malala. Misaotra tompo. Voninahitra ho anao. Mandrakizay tory. Amen. Alleluia. Saotra ny tompo lehibe isika ny amin'ny fotoana izay vitanio dia inonao angambany ho anao izay manaraka eto ny amin'ny fananarany fanahy masina. Mafy be ny teniny. Misy olona nary ny tompo ato. Oka ianao ankatoan'Andriamanitra. Ry havana ny teniny fanahy masina. Za dia fitaovana fotsiny ihany. Ka anjaranao no mandinika. Anjaranao mazava ny teniny tompo. Tsy azo ampiana, tsy azo analàna. Fa izay voateniny dia teny ambarany. Fanjarantsika tsiraray avy. Na anaraka ny tompo ianao, na tsy anaraka ny tompo. Ka mahiriza tompoko fa tiantsika Jesosy. Ry havana izay fotoananio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola mivavaka ihany isika rehefa ohatra ka misy ny fotoana ahafahantsika mivavaka toy izao. Izay ry havana fa dia mametraka veloma aminareo aho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mahiriza tompoko. Alleluia. Veloma tompoko. Amen.